dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny onjapeo sy amin'ny alalan'ny fahitalavitra ary amin'ny alalan'ny tambajotra serasera izay efa mahazatra antsika. Fidèle Razara Pierre no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity. Sady mpanao gazety ny tenany no mpanao politika ihany koa satria amin'izao fotoana izao candidat ho an'ny antoko ty makavy an-tsaingy ao amin'ny district n'Ambatondrazaka ny tenany dia faly miarabanao Fidèle Razara Pierre. Miraba Joël, miaraba ihany koa mpanaraka ny MBS amin'ity fandarana ity sy ny mpieno ny MBS ary ny mpijery ny tambajotra jerasera. Somary mivadika kely moa zany ny rasa le mpametraka fanontaniana taloha no ametrahana fanontaniana Fidèle satria nao candidat ka nefa resakitsika teo amin'izao fotoana izao efa tafiditra tsara anatin'ny hoe fiomanana amin'izay fifidianana amin'ny 7 ny volana May izay tsika inona sinona ho anao mahakandidanao ny hoe tokony andraikitry ny solombavambahoaka indrindra amin'izao contexte iainantsika izao hoe nisy filo vaovao voalany teo dia hiditra amin'ny fametrahana teny mera-pirenena vaovaotsika. Ya, tiako azavaina voalohany aloha tsy voasambany nisy mpanao gazety nirotsaka ho fidiana solombavambahoaka ary tsy voazao koa vao nisy mpanao gazety solombavambahoaka. Efa maro izoko teo aloha zany no niantsehatra tao amin'izay dikan'izay isan'ny andraikitra mifandraika tsara amin'ny asan'ny mpanao gazety zany ny andraikitry ny solombavambahoaka. No izy izay tsika mpanao gazety Joël tena mitafy ny andraikitra sy ny asa ary ny adidin'ny olona rehetrarehetra. Misy fotoantsika mpitandro filaminana, misy fotoantsika mpitsabo, misy fotoantsika mpampianatra, misy fotoantsika tantsaha. Amin'ny fotoana rehetra zany mpanao gazety dia eo milona ao anatin'ny fiarahamonina zany. Ary zay ny ataoko hoe ohatrany hoe tombony li zany ao antsika mpanao gazety satria miaina fiarahamonina amin'ny fiainana isan'andro tsika. Amin'ny fotoana rehetra anaovantsika ny asa fanaova gazety dia ao anatin'ny fiarahamonina foana. Ary zay le andraikitry ny solombavambahoaka zay. Ny solombavambahoaka dia tsy tokony ho dison'ny mpanao fampielezan-kevitra zany satria zay ny olana ny candidat ihany no mandiso an'ilay anaran'ilay izy noho ny tsy fahafantarana ve. Sa noho ny antony maro samihafa sa fa na inina. Ny mpanao lalàna no atao hoe solombavambahoaka zany hoe tsy manao lalana izy. Tsy manao fotodrafitrasa zany izy fa iny anjarany fahefana izay ataontsika hoe mpanatanteraka. Miavaka tsara zany hoe anjara andraikitry ny solombavambahoaka dia manao lalàna. Zay zany ny fototra voalohany zany zay. Miainga avy amin'io fanaovana lalàna io no ahafahantsika manitsy ny fomba fitantanana amin'ny firenena zany. Misy zavatra nge eto amin'ity firenentsika ity zao hoe efa lany andro be ny lalàna ampiasaina ao anatin'ilay izy dia nefa mbola iainana foana e. Aka ohatra amin'ny fiandohana mihitsy ohatra hoe voateraka ny olona dia misy lalàna eo mametra ny fehim-potoana tsy maintsy atongavanao any amin'ilay sampan-draharaha anaovana ny kopia naterahan'ilay zaza. Reo voatary iny dia tsy manana kopia zaza io dia anaovana fitsarana mitety vohatra indray rehefa avy eo. Zany hoe zany raha tsaraina kely zay lalàna zay satria ny fahasahiranany olona nge tsy mitovy ny toerana aterahana nge tsy mitovy. Raha teraka any an-tranony izy ohatra misy lalana mandeha miampita rano mandeha lakana vao tonga any amin'ilay commune anaovana an'izay zavatra zay izy voateraka kely dia hoentina andeha lozany ve zany le zanany voateraka fa andehanao an'ilay kopia izy. Betabe zany le fahasahiranan'ilay olona. Dia izay zavatra zay anjaran'ny solombavambahoaka no manitsy an'ireny lalàna ireny zany hifanaraka amin'ilay rafim-piarahamonina misy anazy satria ny fifidianana solombavambahoaka dia proximité zany hoe eo amin'ilay manakaiky vahoaka mihitsy. Dia izy mahafantatra zany hoe inona zava-misy marina iainana ao anatin'ilay district misy azy, ny commune misy azy, ny fokotany misy azy. Dia zay ny andraikitra solombavambahoaka zany hoe manitsy an'ilay lalàna mba hifanojo amin'ny filana eo amin'ilay vahoaka zay fehezina. Zay zany ny andraikina any amin'ny resaka lalàna zany. Zany hoe manao an'ireo lalàna betabe ny tolo-dalàna volavolan-dalàna mety tonga ao anatiny teny miarapirena dia miady hevitra mikasika an'izay izy. Eny anjaran'ilay solombavambahoaka. Eo koa ny fandaniana teti-bola-panjakana zay isany mandrafitra ny ataontsika hoe fikirakirana amin'ny volam-panjakana entina manao ny asa rehetrarehetra fampandrosoana fotodrafitrasy anaovana ny fampidonana ny raha-panjakana anjaran'ny solombavambahoaka mandany an'iny. Iny nefa mazana ataony ralandray alina fotsiny dia vita. Zany hoe zavatra tsy voadiniana mambolana indrindra diniana ela andro vitsivitsy. Boky be nge iny narafitra ary ny ministera rehetrarehetra no mandrafitra an'iny miaraka amin'ny ministera ny fitantanam-bola zany hoe ny kando izy zany.
de aty amin'ny solombavam-bahoaka zany tokony mikaondo hoe inona ny diso sy marina atao anatin'ity mifanitsy marina ve am'le filanany am'le distrika misy ana ny zavatra zay natao lara-pameana ato de eo izy zany no manindrom-paingotra n'ilay fahefana mpanantanteraka zany hoe balizy ary fanina hoan'ny fahefana mpanantanteraka amin'ny fandaniana ny volam-panjakana zany hoe ny fampiasana n'le volam-panjakana zay koa ny andraikitry ny solombavam-bahoaka satria manko zavatra hitantsika fa madika mihitsy ny olona tokony hitsara indray no tsaraina matetika ao anatin'le fanaovana politika lasa le ministra izay fahefana mpanantanteraka no midebadebary ambony ary hoe anaovako an'izao nareo atao kitsy anao an'izao fa tsy lay vahoaka izay mila an'le izy no tokony mametraka any am'le ministra ty tanterao ty ataovy de mitondra an'izay a le solombavam-bahoaka mitondra zay feon'le vahoaka zay de manara-maso hoe nataon'le ministra velisa tsy nataony fa eto amintsika zay tian'le tantana zay nataony matetika zao hiditra amin'ny vanim-potoana fifidianana tsika Fidèle Razavampere misy aiay amin'ny olona eo amin'ny resaka demokrasia zany tiana hiviana hoe le nitsarakara le fifidianana filoham-pirenena zay hoe tena nahitana lesoka be da be reo rafitra reo ihany no ikarakara nyty fifidianana solombavam-bahoaka ity aiza ho aizany hoe tokony fepetra tokony raisina na ho an'ny kandida na ho an'ny mpanohana na ny antoko am'izay lafiny anankiray zay fa ny manana fifidianana zay fa ritako tsara aloha Joël fa reo rafitra mpandefa fifidianana de mandà daholo ny ipetrahan'ireo na ny fitsarana avy mba lampanirena na ny vomiera maleo tena misahana fifidianana samy mandà misy taonany daholo eny ndray ohatra 7 taona zay raha tsy diso ndray ohatra ny 7 ohatra 7 taona ny SNI de io zany tsy afaka okity atsika rehefa mbola tsy tapitra le mandà fa rehefa tapitra izy zany de miova le olona ao anatiny tsy le rafitra ny olana fa le olona mampiasa an'le rafitra matetika zany no manahirana atsika ny fomba fiasany de io nefa zany a miankina amin'ny finiavana avy ety amintsika ihany io zany hoe te hivoatra ve tsika sa tsy te hivoatra ary zay ny zavatra tena mila apetraka eto amin'ity firenena ity satria ny fanovanany tsy vita indray andro ary ny demokrasia vo ianarana zay zany le izy ary ny olana matetika manao taondasa tsitsarony tsika rehefa miresaka ao anatin'le demokrasia randroany zao miteny am'izao hoe tena tokony lokona mangamanga daholo ny taxi de rehefa zandray lasa be ny tanàna de hoy izy hoe aloha hijanona am'le beige ihany fa mandany vola raha lokony mangamanga na hoe tsy hitany loha rambola zany hoe teneniko le izy fa tsy eritreretiko hoe ahoana ny anatanterahako azy fa zany hoe mila miteny aloha tsika de efa amintsika le miteny efa eritreretitsika hoe ahoana ny anatanterahana zany azo atao ve zany de zay zavatra zay matetika no mipetraka de eo no mila arahantsika zany zay zavatra zay fa raha ohatra tsika tsy mipetraka ho tompona andraikitra mitsara de lasa olona vitsy ny manana an'le fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ohatra tsika mpanao gazety hoe io mpanao gazety aloha mba ateneny kely fa maninona tsy maintsy le mpanao gazety foana moa zany no miteny fa ny olona rehetra zany tokony afaka miteny koa hoe mpanao gazety adedio kely fa hiteny mikasika anitsy fa mazana zany eto amintsika de hoe ry mpanao gazety mba resora nga le lalana raha tapakatsy mba resora nga le pompe tsy mandeha atsy nefa izy no mampiasa an'le pompe fa manina izy raha tonga de miteny hoe mpanao gazety mba adedio fa iresaka lalana tapaka atao aminay adedio fa iresaka pompe tsy mandeha atao aminay zay zavatra zay zany le mila mipetraka zany zay eto amintsika de ao anatin'le fanaovana an'le fifidianana ohatra zay mihitsy mahitsika lesoka fa mangina mionina de inona ny zavatra raisin'le vahoaka rehefa ohatra ka mahita lesoka tsika fifidianana za tsy fidy tsony tsy mietrehitra zany tsika hoe inona ny anitsinan'io zavatra tsy mety io fa tonga de tsika indray no mitsoka ohatrany hoe raha mpanao baolina zany ny mpifidy eto Madagasikara le vahoaka malagasy raha resy zany izy amin'ny fifantsanana de tsy misy tsony le club io amin'ny rapitso raha afaka pitso zany satria de hoe sa ohatra hoe niangatra ohatra mpitsara am'le lalao de izy hoe za tsy hanao baolina tsony tonga de lasa izy mandeha tsy ny baolina ny olana fa mpitsara anankiray nanao fahatsona maninona raha mipetraka hoe andao raha nga tsy avela mitsara tsony iny olona iny na jereny ahoana ny atonga n'iny olona iny tsy tsara vilana oatra n'iny tsony zay nge mahatonga ny arbitrage vidéo raha tsy zany tsy tonga ny arbitrage vidéo ny olona tsy nijanona tsy niteny ny FIFA hoe andao foanana ny baolina kitra rehefa miangatra ny mpitsara fa hozy izy hoe andao ampitsika arbitrage vidéo io hitsarahantsika na diso na marina ny fahitany le mpitsara maha-olombelona anazy de misy machine zany mitsara koa manampy an'le mpitsara ohatra zay koa zany tokony andeha teo amin'ny politika raha ohatra ka misy fahadisoana hitatsika teo amin'ny fandefasana an'le fifidianana ny fomba nanaovana an'le fitsarana an'le fifidianana de tokony tsika ny miara-mikaroka zany hoe le vahoaka ny fidy mihitsy zany no manentana any am'le fahefana mpantanteraka manentana any amin'ny mpanao politika rehetra hoe andao jerevana ny vahaolana isorohana an'izay fifidianana solombavam-bahoaka zao fifidianana any fotony
de ny kandida zany tokony miara-mametraka hoe zao a isoroantsika nyty lesoka teo amin'ny resaka hoe alabato na osika ty andaotsika tena metraka ary fanina amin'ny resaka délégué na hoe manao collectif ana kandida vetivety tsika ao anatin'izay a entsika ampitandremana zay mety maneritreitra hafahafa betabe ny zavatra azo atao fa tsika ve tonga amin'izany fa miandritsika aloha vondray de itendray rehefa aveo hoe nangalarana indray zay na hoe nangalatra indray retsy nanao an'izao indray na mahita zavatra tsika am'izao fotoan'izao de mangina aloha de nefa rehefa miatraika iny rehefa aveo a de zany vao menimena zany hoe rehefa misy fiatraikany foana ny atsika de eo tsika le tonga de misitaka de kivy de mijanona fa iny ary ny tokony mampitsangana hoe ny zavatra tsy nety teto a tsika mila firenena vanina mila firenena tandalana mila firenena mandroso mila fifidianana azo antoka ekeny rehetra mangarahara madio de ahoana ny atongavana am'izay tokony zay zany no mibaiko atsika fa tsy hoe rehefa tsy mangarahara na tsy madio indray mandeha fifidianana za tsy fidytsony iny aloha tsy vahaolana mihitsy iny zany tonga de apetrako eto am-pandoana hoe zay ny zavatra tokony soroana ao anatin'zay zavatra rehetra zay matetika ny fifidianana solom-bavam-bahoaka fidèle ambany ny tafandraisana anjara eto Madagasikara raha tsy hoe miaraka amina fifidianana hafa le izy am'ty loha zany a rava le hoe fikasana hoe saika anao fitsapahakevy-bahoaka fa tena hoe fifidianana solom-bavam-bahoaka fotsiny no atao a mety hoe aiza ho aiza afaka sady miresaka ny districtny fidèle manokana tsika no miresaka amin'ny akapobe no a Madagasikara hoe hitataratra ve hoe isy le farisiana amin'ity sa tena mbola hoe mipetraka be le somary aia satria raha aveliko foana hoe raha hatram'izay a somary lasaka foana ny tafandraisana anjara amin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka marina iny fa manana didy zay kandida sasany eto de efa miantso hoe mitsangana de ndehana mifidy efa ao ny adidy fa zoanao zany inona mahatonga ana amin'ny teny hoe zoan'le olona zany zoan'le izy fa tsy ampahafantarina anazy ao anatin'ny fanehoan-kevitra de isany ny fifidianana fanehoan-kevitra zany nolona mako rehefa mitentsika hoe mila fahalalahana zao ela de be da be io fahalalahana io fahalalahana maneho hevitra fahalalahana manao an'izao fahalalahana manao an'izao fahalalahana de ao anatin'izay fahalalahana takitsika zay iny fanehoan-kevitra iny eritrereto tsara ty zavatra ty vatoray no arotsaky ny olona vatoray a vato anankiray hoe iny izy manefidy fa iny fahafahany mandrotsaka an'iny tsy misy teritery zay ny takina aminy zavatra misy ange am'izao fotoan'izao eo amin'ny lafiny fampianarana fotsiny ohatra tsika de mahafantatra hoe mamory olona ny sefizapy manery ny mpampianatra ny sefizapy misy zavatra ohatran'izany zao am'tragno zay zao de fa lasa le fahalalahana zany fa manino izy ange mpampianatra olo-pirenena tsy tokony ho tereny zany hoe tsy maintsy mifidy andrakoto na mifidy andrabe fa maha-olo-pirenena de aloha izy safidy tsy azo noterena koa maramila hoe tsy maintsy reto ny fidiny fa izy olo-pirenena de aloha izy safidy zay zany le fahalalahana hoe amenanao le fahalalahana ahafahanao maneho ny hevitra ao tsy misy teritery zay zany le zava-dehibe ao anatin'le izy hoe zay le fahalalahana zay de rehefa takinao iny de iny fitakinan'iny fahalalahana iny zany tokony mampitsangana anao ary zay ny tokony mabetsaka n'olona mifidy hoe andro anankiray a ampisehoako zao tontolo zao mihitsy hoe malalaka amin'ny safidiko ka na nisy ary naneritery ana safidiko ty de lasa mandeha manao an'le izy iny zany ny tena zava-dehibe fa rehefa tsy fantatry olo zay hoe fahalalahany ange iny asehony amin'iny safidiny iny zo fototra zany de lasa tsy mandeha mifidy izy hoe ka mafotra an'izao de ary iny le zoany zany ary iny le fahalalahana nomena anazy hoe malalaka ange anao mandeha mifidy ary mahazo aina le mpaneritery rehefa tsy mitsangana le olona mandeha mifidy maneho an'le zoany ankalalahana zany hoe tsisy olona tokony afaka anery anao zany satria mahatonga ena asiana isoloara de tsisy olona mahazo mijery an'izay ataonao hoe dikan'izany a tsy tokony anaiky mihitsy ny olona anankiray hoe ty misy vato efa voakosoka hoentinao hiditra ao anatin'ny isoloara io satria le fahalalanao zany tonga de endahanany aminao na sandaina vola iny na tsy sandaina vola de aza manaiky mihitsy analana an'izay ary zay nitsanganana de zay ny mahatonga le tokony ho betsaka le olona mifidy ary zay ny zavatra anankiray misy eto amintsika miandry kandida amin'ny faninana mety amin'ny olona koa ny olona vao mandeha maroso mazoto mandeha mifidy zay koa zany zavatra anankiray matetika zany a ny zavatra hitan'ny olona zany de fadisompanantenana rehefa misy fifidianana hoe zange ny fidy foana fa mitovy daholo zay tonga eo fa zay le mahatonga an'izay hoe mitovy daholo zay tonga eo satria tsika ny zavatra voalohany mihitsy ny dosoantsika miaino aloha vao mijery fa ny atsika mijery aloha de avy eo ary tsy miaino akoriny amin'ny fampielezan-kevitra zany a tokony miaino aloha le olona hoe inona no tenen'ity kandida ty
de jereko am'izay hoe inona no ataony ary fa ny atsika jerena aloha hoe anao inona tsy manao ninona lasa mandeha de tsy hainoky zay zavatra teneniny mitondra baolina sa mitondra maillot fa tsy mitondra zay le mijery daholo zay le maso aloha mandeha aloha no le sofina fa tokony sofina aloha ny lasa aloha maso teto nge teto Madagasikara zao elona raha ny fifidianana teto zay ka hoe fizaram-baolina nampandroso tsika efa tena na États-Unis États-Unis ny Frantsa resitsika satria isaka misy fifidianana de misy fizarana baolina misy fizarana maillot ary io karazany ndray baolina basket ndray baolina foot tsy zavatra tsy zaraina amin'io zany rehefa fa mandroso ve le fanatanjahantena ao anatin'le district mandroso ve le fanatanjahantena rehefa lany le député na hijery ny match an'le meny baolina sy ny meny maillot ary tsy ataony akorany misy zavatra tsy mipetraka ifotany zany de zay le tokony henon'ny olona an'le candidat aloha hoe inona ny mety izy miteny aminao ve hoe ho karakaraiko ny fanatanjahantena eto amintsika sa hoe ty baolina de ty maillot de andala sa manao baolina de rehefa resy de soavategn'Andriamanitra de aza manontany anatsony satria za efa lany alizy tokony zay zany le henon'le olona hoe inona ny politika hoentin'ity candidat ty ampandrosoana fanatanjahantena eto aminay zay zany tokony adiadinany aminy fa tsy hoe misy baolina avy any misy maillot ihany fa rova zay foana ny hoe tsy zavatra mandroso mihitsy eto amintsika eto zay mahatonga an'io hoe ndraindray le fahazotoan'ny olona mifidy koa zany misy fahakiviana no le fahadisoam-panantenana fa le fahadisoam-panantenana koa mandray avy am'le olona hoe tsy miaina izy fa ay nisy ny zarazara koveta sy ny zarabola de ino ny fidiny ino tsy miresaka aminy fa le olona tena niresaka aminy tsy nenony de tsy fatany zany le politika n'le olona ny zarakoveta sina satria nahazo koveta izy de faly de nitehaka de nandrotsaka fa raha ohatra izy ka niaina de mahafantatra hoe ty ny zarakoveta sy ny zara maillot ty tena tsisy fotikevitra mihitsy tena ho ratsy ty fa iry olona tsy nizary tena nizara hevitra kosa izy ary le hevitra ohatra mifanitsy amin'le zavatra eritreretiny saiko mba hampandrosoana ny fiainanay de zay zany le izy hoe rehefa miaino ianao de marisika ianao mandeha mifidy misy faharesen-dahatra zany de zay le mahatonga ana miteny hoe miankina ihany koa izy amina candidat amina fifidianana reny no mahatonga ny olona mazoto hifidy satria misy candidat ny manao fampielezan-kevitra na ny iantsony olona andeha hifidy ary tsy teneniny akory fa tonga eo izy 30 minitra nijanonany amin'ny toerana anankiray de ny zavatra ataony eo de hoe efa nitondra maillot zay eo nitondra ciment zay eo nitondra tôle de samby mandray de iny zany ny entina hanaovana an'izao zay le propagande aminy fa tsy zay propagande tokony mijanona manazava fampiresaka amin'le olona mihitsy izy hoe inavy le drafitra vitany amin'ny fanandrify amin'ny andraikitra zay ho raisiny hampandrosoana le faritra fa tsy hoe anao ny asan'ny fahefana mpananjahantena zany foana moa ny fiteniko zao olona hoe rehefa tonga le candidat ka manamboatra lalana aty amin'le district de zao tenenina anazy hoe tsaratsara aminao na ianao mandeha mametraka CV any amin'ny kolasy de mandeha manao lalana na mirotsaka ho ministre ny asa vaventy zay ihany satria reny zany ny manao lalana na mandeha miditra any amin'ny fer de manao entretien ny lalana eto Madagasikara fa raha anao solombavam-bahoaka izy azalana le tsinopeo hoe lalana iverenao kely resaka fikarakarana fifidianana fidèle misy district sasatsasina amin'izao fotoana zao misy fanoloana se fokotany ohatrany tampotampoka zany ahoana ny fahitany fidèle zay ohatrany amin'le vanim-potoana ohatrany hoe tena ao anatin'le fanomana fifidianantsika misy an'izany zavatra zany tsy fantako hoe ny district ny Ambatondrazaka hoe ohatra nisy an'izany ohatra tatato fa inona zany tokony hoe fihetsiky ny olon-tsotra amina zavatra ohatran'izany io zany efa lesoka sy fahadisoana hatramin'izay ary zay ny atanao hoe mbola tsy misy ny fiovana eto amintsika eo amin'le fampiasana ny fahefana rehefa azo le fahefana le maka le fahefana nke zao elona mory mirotsaka de mahazo an'le fahefana fa le fampiasana le fahefana sy ny fitazomana an'le fahefana zay ny sarotra ary betsaka zany no tratra ny torovoana amin'io zany satria misy tombotso arovana ao anatin'le izy de satria ty zao nanoana ana de maro teny de arahako ny teneniny na mety ny zavatra teneniny na tsy mety de arahako satria tam'izany rotsaka izy ny tena nanampy be da be anaty eo de arahako le torovoana zany rehefa reny matetika mampijabaka an'le olona mahazo fahefana zany fa le izy tokony hoe rehefa azonao le fahefana de efa nieritreretinao tany am-pandoana ange hoe inona ny ampiasana an'le fahefana de eo zany no mahatonga an'le zavatra reny hoe rehefa nanao fifidianana filohan'ny repoblika na ninona ny teo le be mifokotany sy fokotany zany nga tsy hainy le asany ka tokony tany ange zany izy ny esorina raha ohatra ka nanahirana satria tsisy olona niova ange manala an'le sefokotany fa le mpitantana teo ihany manala an'le sefokotany fa tsy hoe afa manko raha ohatra ka hoe
tamin'le fifidianana filohan'ny repoblika afa ministry ny atotany afa ny préfet afa daholo ny olona tompona ndraikitra zany de rehefa tonga le hoe lany le filohan'ny repoblika niovy reo olona reo de reo kosa nampiditra ekipa vaovao raha zay izy mbola azo saratsaina hoe mety manana ny ekipa ny reto olona reto fa le zavatra misy de tsotra amitsika de eritreretina hoe misy olona mitondra vato anjatony ao anatiny uiriny io zazavatra zany ke tsy mitombona kory fandresendahatra daholo ny mengy fa tsy zany hoe rehefa misy filoha-pokotany miaraka amin'izao elona de lany zao elona zany foana moa ny any teneniko matetika ne zay le mandiso ny sary avoakatsika ho amin'ny fitezana politika zao elona ary tena be da be ny zavatra tokony fampitezana ao anatin'le izy hoe rehefa miteny ny olona de hoe milliardaire io zany ny candidat satria milliardaire io ny tokony fiditsika satria milliardaire raha milliardaire no tokony atao solombavambahoaka zao ohatra ny karana be da be milliardaire ny sinoa be da be milliardaire tsy mila mitady gasy akory ianao fa atsona fotsiny hoe fatsora lima lama moa de avy ianao ny atao solombavambahoaka 4 milliards moa zao ny capital ay 1 milliard dio rao asy mety député ianao tonga de zay zany mamasitsy ana ireny mbola mety milliard vola gasy enazy mety euro de tonga de le fary aloha anao ny solombavambahoaka fa tsy zay le izy tsy hoe rehefa milliardaire de zay masitsivana fidianana solombavambahoaka tsy hoe rehefa sefokotany de ty mihitsy ny tokony atao raha teleka satria nge sefokotany ty tena mambahoaka mety mambahoaka izy amin'ny masefokotany azy fa mety tsy nieritreritra ny olona hoe raha miaraka amin'izao elona izy de lasa mety be atao solombavambahoaka nareo tsy zay mihitsy fa le olona rehefa mijery zao elona ve mety atao solombavambahoaka inona ny manolotra an'izao elona antoko ve sa indépendant mety be da be zany masitsivany le olona fa le tahotra zany tonga hoe vao misy sefokotany way lany io zany fa miaraka amin'ny sefokotany be da be atao anatin'ity district ty fa tsy voatery satria tsy le sefokotany no mandrotsaka n'le vato any anatin'le urne fa le vahoaka mpifidy dikan'izay na iza sefokotany na iza sefokotany ny vahoaka foana no mifidy zany aloha tsy de mametraka olana amin'any na hosolony daholo ny sefokotany tsy de any loatra ny anany olana fa amiko le vahoaka ny reseko lahatra sefokotany raha iara-iasa amiko zava-dehibe zay mety ahitana hoe inona ny fomba entina anao fa na le fampandrosoana na inona mety fomba afana manao le fandresendahatra sy mahafantatra izy hoe ny olona ato oatra zao ny fombany de atsika resena lahatra amina zavatra oatra zao ny ato zao ny fombany azo resena lahatra amina zavatra fa iny tsy midika tonga de vato fa ny enao candidat sy ny fotikevitra ao zay foana ny vato fa tsy sefokotany dikany taratry ny fatahorana zany reny amiko zao hoe ary mbola fadisoana amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana eny re amaraparana fandarantsika fidèle inona no afatra azony fidèle razarapiera hoentina amin'izao fotoana fanomanana ny fifidiana zao ndre hoan'ny olotsotra ho an'ny mpifily izay somary kivikivy ny sasany nefa ny fandraisana anjara ao anatin'ny demokrasia tokony hipetraka foana zay hoe fijoroany ny olom-pirenena tsirairay izay amin'ny fandraisana anjara voalohany aloha zany satria solombavambahoaka ny resaka de le lapa mihitsy aloha ny resantsika io lapa iny atao hoe lapan'ny demokrasia raha misy demokrasia ao anatin'io lapa io tsy mivoaka ten-dalambe ny olona ny antony tonga ao andapa daholo ny etaeta rehetra ary vaovao ao andapa ny etaeta rehetrarehetra lapany lapany anteny mera-pirenena aloha teneniko koa io zany lapan'ny demokrasia ao zany ny adihevitra ny tokony andeha ary tena tokony tsy atao ambany zavatra mihitsy rehefa misy adihevitra ao anatin'ny anteny mera-pirenena hoe mivantana io amin'ny radio sy télévision mpanjakana mbola tsy ombo ny trano asio bafla mihitsy aty ivelany afaka mihaino any ny olona aza sakanana ny olona zany hiditra ao anatin'ny anteny mera-pirenena iainy fandeha ny adihevitra raha ohatra ka mety hoe tsy mahana radio izy de afaka mihaino mivantana eo izy mandeha ny adihevitra ary ny adihevitra de tena tokony angotraka mihitsy ao anatin'ny anteny mera-pirenena fa zany anteny mera-pirenena tsisy adihevitra zany tsy anteny mera-pirenena ary tsy lapan'ny demokrasia zany dikany ao aloha zany no miainga voalohany ny zay nge mahatonga an'io hoe amena n'lay immunité le solombavambahoaka mba tsy hanana ny aya amin'ny faneho-kevitra zay ataony sy ny fijoroana amin'ny fiarovana n'le distrika solony tena zany de manana an'izay izy fa ao zany ny tokony miainga le adihevitra ka raha tiatsika hiatsara io raha tiatsika hoe amena asina zany le lapa de zao fifidianana zao ny anomboana anazy zany hoe mifidy aloha ny olona mba hanana n'lay lapa asina de mila olona mendrika an'izany toerana zany le lapa hoe tena olona mafeno an'le fepetra mahasolombavambahoaka no fidin'ny olona ho solombavambahoaka zay zany le izy mila mitsangana ianao zany mandeha mifidy sao de olona
tsy eritreretinao mahafeno an'le fepetra no lasa solombavam-bahoaka olona tsy nieritreritra zay anao politika hatramin'izay ny ainany fa taitetra tampoka teo mpandrarah de lasa mirotsaka mety ho zay no lany rehefa tsy mitsangany ianao le tena mahafantatra zany hoe tia ny olona mahafeno an'le masitsivana zany hoe tsy mahazo matorotoro zany le mpifidy fa mila mitsangana izy a mila mandeha mandray andraikitra fa belezakevitra fanairana iny fa anjaranao ny miomana zany hoe karapanondro lisby fidianana efa nijerevako ny anarako sy ny sisa de tonga ny fotoana mandatsabato ah de rehefa mandatsabato anao ka le olona tena mendrika no andapa ao anatin'le lapan'ny demokrasia zany tafiditra ao de miova ny asiny io fa tsy hiteny foana tsika hoe solombavam-bahoaka malety tsika indray zany lasa ohatrany hoe tonga de mandoto ny asin'le lapa tsy le lapa ngeny nandray vola fa le olona tao andapa le olona ny asa tao anatin'le lapa nandray vola manina le lapa nylototsika fa le lapa azo amena asina tsara mihitsy averina ny asin'le lapa fa ny olona miditra ao zany ny olona mamerina ny asin'le lapa dikan'izay any am'le vahoaka fahefany any am'le vahoaka no mamerina an'izay voalohany zany raha tsy mitsangana le vahoaka Joël mandeha mifidy a tsy possible niverenan'le asin'le lapa aza manofitsika hoe isan'ny teny meram-pirenena iaro ny tombontsoam-bahoaka zany eo raha tsika tsy mitsangana ariko iza ny iaro atsika eo le olona ngefa miteny hoe za iaro anareo fa ianareo arovana indray a no tsy mitsangana manosika azo ao dikan'izay a tsy miasa le poste 10 ny solombavam-bahoaka Joël de poste 10 tadidio zay fa rehefa ny solombavam-bahoaka ny tsy poste 10 de tsy mety zany fa mifamadika le rôle ny solombavam-bahoaka no manompo fa tsy ny solombavam-bahoaka no tompoina zany hoe izy zany manompo an'le vahoaka de zay no olona tokony tadiavin'le vahoaka mpifidy izy am'reto candidat be da be reto a no afaka manompo anay nanoka tena nompo anay ary vonina am'zany io hitanao am' zavatra teneneny fampelezakevitra hoe zao daholo no ataoko de iny a no mamerina ny asiny io lapio a de zay mahatonga atsika mba tsy ho kivy raha pitso raha afaka pitso am'izay vokatra io zany rehefa tena mitsangana ny olona ary mifidy miteny hoe tiany teny na angalatra ohatran'iny sarotra mangalatra rehefa betsaka ny olona mifidy sarotra foana ny manodina an'io fa tonga an'le izy a hoe azo ovana satria ny olona tsy mitsangana miaro an'izay demokrasia miaro an'izay atao hoe asin'le lapa zay de mila mitsangana ny olona sao iny ary makasitraka ny fidèle razaraperitsika patsahivina candidat ao anatin'ny antoko tia makavansainka ao amin'ny district ny Ambatondrazaka ny tenany amin'ny fifidianana zay ohatreantsika amin'ny fafito amby roapolo ny volana May avy zao de mankasitraka atsika rehetra tany tokantrano koa nanaraka ny fandarana mametraka ny veloma finaritra tompoklasy tompoko vavy ary mametraka ny veloma ihany koa ny fidèle razarapiera sady mirary soa anazy samby io tahin'Andriamanitra veloma tompoko dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika